tsika Andriamanitra ray zanaka fanamasina, Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, Andriamanitra azo antoka. Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Misaotra anao zay no ity fotoana sy ora ity. Ahafahanay miresaka, ahafahanay mampita fiainana, mba hahatonga anay mpiandry hanana fiainam-panahy mendrika anao Andriamanitra. Mba hahatonga anay ho mpiandry afaka manatanteraka ny asa ampanaovinao ka ho tsaronay fa ianao no miantso, ianao no mifidy. Ary rehefa fidinao zahay dia momba anay ianao ary mba hatanteraka ny asa tsara zay efa natomboka ao aty anatinay. Dia mitenena indray ianao amin'ity androandroany ity Tompo mba hahafahanay rehetra misaintsaina lalina ny amin'izany fitiavanao anay zany ka andresena ny devoly sy ny satana zay te hamitaka, te handringana, te hamono ny fiainanay sy ny firenenay. Misaotra Tompo. Amen. Ny fiainam-panahin'ny mpiandry zay indray no horesahantsika amin'ity androandroany ity. Rehefa miresaka ianao hoe mpiandry, inona moa zany mpiandry zany? Ary amin'ny ankapobeny ary ity resaka mpiandry ity dia lasa misy resaka maromaro, satria misy karazana mpiandry be da be eto ambonin'ny tany. Le mpiandry tena tiatsika ho resahana nefany dia le atao hoe olona sarobidy, olona sarobidy amin'Andriamanitra amin'ny fiainam-panahin'ny fiangonana, ain'ny fiangonana, zany atao hoe mpiandry zany. Ka raha oharina amin'ny tafika zany dia zao ny ilazan'ny Paoly apôstôly azy hoe ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao mba hahafaly zay efa nifidy azy ho miaramila. Ka raha resahana zany ny mpiandry dia tahaka an'ireny peloton spécial reny, tahaka ny commando, zany no ilazana ny mpiandry eo anivon'ny fiangonana. Ka olona tsy maningotra ny tenany amin'ny raha hafa fa zay niantson'ny Tompo azy, zay nanambaran'ny Tompo ny tenany taminy, zay no ataony zava-dehibe. Ka izy zany no lohalarana amin'ny fifanandrinana amin'ny démonie. Ny mpiandry ny lohalarana amin'ny fifanandrinana amin'ny démonie. Ny devoly roany ny devoly iadivana io dia tsy matory akory ka mamaly bondana. Devoly zany mamaly, manao contre-attaque, fa zany ny azo tokela zany azy, manao an'izany ny démonie. Dia mamaly bondana akory eo devoly rehefa mandroky ianao zany, tsy hoe mipetraka fotsiny akory izy fa mamaly. Ary zay zany no iverenana hoe tsy maintsy averimberina ity hoe fiainam-panahy. Io zany ny tena mampiandry ny mpiandry. Ny resahantsika ny hoe fahafenon'ny fanahy, mandeha araka ny fanahy, resahantsika daholo zany. Ka rehefa miresaka n'io mpiandry sy ny fiainam-panahiny io ianao zany dia tsy maintsy miverina koa amin'ny teny hoe mandeha araka ny fanahy ny mpiandry. Tokony hazava tsara amintsika zany fa ny hoe mandeha araka ny fanahy dia midika mazava tsara hoe mandeha araka ny fanahy zany dia hoentina manentana, manentana an'le fiainana manontolo ho anima, manentana, animation. Amin'ny ankapobeny tsika ao anatin'ny teny, raha ao anatin'ny FFP tsika hoe manao fate, fanentanana teolojika. Zany hoe lay olona mandray ny fanahy masina zany dia olona mientana, tsy afaka matoritory fa tsy maintsy manatanteraka ny andraikitra zay ampanaoviny fanahy masina azy. Tsy zay andraikitra tiany atao fa zay tiany fanahy masina tanterahany. Aiza ary no hanovozana an'izany fampairezana zany?
karaha te hanovana io fampahirezana sy fiainam-panahy io anao dia tsy maintsy mifaningopaka ny fiainanao sy ny lohan'ny mpiandry. Izy moa ny lohan'ny mpiandry Jesosy Kristy. Izy lay foto-boloboka miteny amintsika hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Jaona 5:10 andininy fahafito. Io le karazana chèque blanc omen'Andriamanitra efa voasonihan'Andriamanitra. Fa ahoana tokoa tsika no matetika rehefa tena miady na miandraikitra n'le ady ohatrany mahatsiaro reraka sy resy eny amin'le fanatanterahana azy ka ireto kitro telo ny fiainam-panahy reto zany no jerentsika misy kitro telo ny fiainam-panahy amin'ny ainareo tsara fa manao an'le fanorony reny tsika malagasy rehefa tonga amin'ny atao hoe kitro telo no 5 zany sahaly io amin'ny fanorona rehefa kitro le telo dia tsisy rensy io na ivadika impiry laka eo arenao dia tadio tsara zany ty le hoe telo zoro ny fiainam-panahy na ny kitro telo ny fiainam-panahy ty dia ny hoe firaisana ao amin'ny Kristy. Ilay ny voalohany firaisana ao amin'ny Kristy. Ny faharoa dia fivelomana ao amin'ny tenin'ny Kristy. Ary ny fahatelo dia hoe fananana fiainam-bavaka. Rô zany ny kitro telo ifanandronany zany ifanandrinany atao hoe fiainam-panahin'ny mpiandry. Fa andeha ho jerentsika manokana aloha le hoe mandeha araka ny fanahy. Ny mandeha araka ny fanahy dia hoe mandeha araka ny fanentanan'ny fanahy. Ny fanahy masina no ekena hanentana. Tsy hoe le olona no mientanentana ho azy eny na ampetany zavatra ohatra ny ataon'ny olona voan'ny tromba. Atsika tsara ny tromba. Rehefa voan'ny tromba ny olona dia misy fanahy manentana azy ao fa tsy ny fanahin'Andriamanitra koa ro manentana ny olona voan'ny tromba. Satria rehefa avy ampisotroana toka sy ampiasaina daholo ny zavatra rehetra mahakasika ny tromba dia manatanteraka mihetsiketsiky hoe rehefa na miteny an'izay teneniny. Fa eto zany hoe mandeha araka ny fanahy dia hoe ilay fanahy masina no ekena hanentana. Ny fanahin'Andriamanitra no manentana. Ny fanahin'Andriamanitra no mitondra. Ka ny teny malagasy zany dia hoe azo adika amin'ny teny frantsay hoe animé. Le fanahy masina zany no manentana zany hoe lay fanahy zany na aina ao anatin'ilay olona ilay fanahy masina no lasa aina. Ka ny fanahy masina zany dia ny fanahy masina no manentana dia izy no ekena hanome aina, hanome fahavitriana, fientanana amin'izay atao rehetra. Mandeha araka ny fanahy zany dia hoe avela ny fanahy hitarika ny tena. Ny fanahy zany no eo aloha dia ny tena manaraka ao aoriana. Izany hoe ny fanahy masina no manoro, ny fanahy masina no manondro ny lalakale ary dia izay lalana ale zay no arahana. Io lera zay ny Romanina 9 hoe izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Mitarika ny fanahy masina, mandeha eo aloha ny fanahy masina. Ianao kosa manjo izy io ao aoriana. Manjo izy io ao aorianan'i Jesosy tahaka ny kofehy manara-panjaitra. Le fanjaitra any amin'ny vody fanjaitra ny kofehy no mitarika mitsofoka ny anatin'ny vandama rehetrarehetra any dia ianao kofehy manara-panjaitra. Zay alehan'le fanjaitra no alehan'ny kofehy. Raha mifandipatra zany no kofehy sy mifanjaitra dia tapahana ray aloha le kofehy zay vao atsofoka amin'ny vody fanjaitra, zay vao afaka mitoy ny asa. Dia zany ny tokony ho fantatsika hoe tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Mitarika ny fanahy masina ozintsika teo na ny tarazon'ny fiarahamonina na ny foto-kevitry ny resahana zany eto dia mitarika ny fanahy masina. Tsy ilay fomba an'izao tontolo izao
sy ilay zava-misy aty am'izao tontolo zao no lasa mitariky any olona zany mantsy ny olana amintsika am'izao fotoana zao lela mody avy any velany rehetrarehetra nyray a no ampidirina ao anaty fiangonana ka mampikorontana ny fiangonana mampikorontana ny fiarahamonina fa tsy ilay fanahin'ny Kristy no avelantsika hanapaka ao amin'ny fiainam-piangonana. Ny fahatelo amin'ilay mandeha araka ny fanahy araka zany a dia hoe mandeha ao amin'ny fanahy masina toy ny reny hitatsika le fiara reny a hitatsika ny zavatra mandeha amin'ny ankapobeny ao anatin'ny fiainantsika ao a fa ahitana an'izany hoe olona mandeha araka ny fanahy zany ao anatin'ilay fiara ianao a dia mandeha ny fiara mifameno araka zany mandeha araka ny fanahy dia manaraka ny fifehezan'ny fanahy masina ny fanahy masina no mamaritra ny fitsipim-piainana tsy le olona koa no manao ny tiany atao ao hoe zao ny programanay fa ny fanahy masina no mitarika azy ka izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra dia ilazana zavatra tsy voaomana nagabraraka zany indray ny heverin'ny olona azy hoe atao hoe zay tarihan'ny fanahy fa ny zavatra tarihan'ny fanahy zany a tena mianatra tena mampianatra Andriamanitra mahatanteraka ny asany ary zany zava-dehibe zany no tsy tokony ataon'ny mpiandro latsa-dantsa ao amin'ilay lazaina fa kitro ifaharany kitro voalohany a dia hoe ny firaisana amin'ny Kristy zao ny lazain'ny Kristy raha amiray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona ny firaisana amin'ny Kristy zany a no voalohany firaisana amin'ny Kristy ny voalohany tsy misy olona zany afaka mahavita na inona efa tsy miray Kristy ary zay ny tena famaritana ny mpiandro nge olona tena miray amin'ny Kristy satria mpiandro voalohany indrindra dia mpandray fanasan'ny tompo nanaiky mihitsy hoe Jesosy Kristy no tompoky sy mpamonjy ahy voavelany ny eloko azoko ny famonjena ekeko ny diso anompo azy amin'ny foko rehetra zany ny mpiandro voalohany zay izy vao mianatra indray ao aorianany nanaovany an'izany fanekeny zany mianatra raha farankely indrindra roa taona zay vao atokana mpiandry zany hoe ny mpiandry zany a dia olona manana firaisana lalina na fiombonam-piainana na fifamatoram-piainana amin'ny Kristy tahaka an'ilay voaloboka sy le sarom-boaloboka hoe ny saron'ny fotom-boaloboka sy ny sampany ampiasain'i Jesosy ao amin'le Jaona 5:20 dia tsy mamelantsika hevitra ny fisina na ny fanontolo zay ivelaran'ny firaisana amin'ny Kristy na amin'ny fitoerana ao amin'ny Kristy zany hoe ilay mpiandro zany a tena monina ao amin'ny Kristy le hoe miray amiko fonenanao mihitsy Kristy ao ianao no mitoetra ary i Kristy mihitsy a no manome anao ny fanahiny raiso ny fanahy masina na elokizana velanareo voavely zany na anizana tsy avelanareo tsy voavely zany osytsika mpiandry olona nomena an'izany fahefana zany tsy hoe zavatra atao tsy niraindray fa zavatra raikitra mifaningotra mipetaka ao amin'ny fiainan'le mpiandry mihitsy zany a ny zavatra barabo zany zavatra atao tsy niraindray ny sampana tsy miray amin'ny fototra dia fantatsika tsara hoe malazo kapaina ataina atao any anaty afo ary ny kapana ny sampana tsy miray amin'ny fototra ka ny fahadisokevitra mampidoza ao ambadiky ny teny zany dia ny heveritsika fa na ny asa ataotsika no mahamaika ny tompo le asa ataotsika ny heveritsika ho mahamaika ny tompo ary zay no mahatonga ny mpiandry a rehefa viaza tonga dia efa mivoaka miala zay no atao maverimberina be da be eo fa na le fahefany apetrako ny tompo amin'ny fiainana hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Manankely Nazareta lay tompony tompo mpanjakany mpanjaka Andriamanitra velona tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety tany a adininy fa ny mahamaiky azy dia ny teny hoe mivoaka miala ohatrany hoe le asa ataotsika ny mahamaiky ny tompo tsy zany anefa fa mahakasika atsika no sarobidy amin'ny tompo le mahakasika le mahakasika anao io no tena sarobidy amin'Andriamanitra ka ny voalohany indrindra zany a amin'ny asa ataotsika dia io
fifamatorana amin'Andriamanitra io. Ny faharoa, ny firaisana ao amin'ny Kristy de firaisanaina, fifamatoram-piainana amin'ny Kristy. Misy sampana tsy tapaka nefa maina. Iny am'le hazo eny hitanareo daholo zany rehefa mijery ny hazo nareo. Amin'ny endrika ivelany a de ohatran'ny miray fototra le izy. Saingy ny tena marina de tsy manovy ranonaina, tsy tonga any amin'ilay sampana maina io ny ranonaina lay miainga avy any amin'ilay fototra, tsy tonga any. Ka ny tena fanontaniana zany eto a hoe ity firaisana fiantena mikasika an'ity firaisana amin'ny Kristy ty hoe ny tena fanontaniana hoe mbola tena manovo aina ao amin'ny Jesosy ve ah? Mbola tena miraikitra ao amin'ny Jesosy ve ah? Raha tsy eny ny valiny zany de ho lasa tahaka ny Jodasy Iskariota, ny akamaroantsika mpiandry. Raha tsy eny ny valiny hoe mbola tena manovo aina ao amin'ny Jesosy ve ah? Avalinao tsara mazava zany. Raha tsy eny ny valiny a de manjary tahaka ny Jodasy hoe tonga manao ohatran'ireny nataony Jodasy reny hoe maninona raha namidy le zavatra mba nalafo denarie 300 ka raha manolona 300 andro. Zany hoe nandeha tsara ny affaire-tsika. Zany ny Jodasy Iskariota. Ary ndraindray a feny mpiandry mivarotra ny fanomezam-pahasoavana nomeny tompo azy io. Ka tsy tsarontsony hoe ao amin'ny Jesosy izy manovo aina, fa izy no mieritreritra manao ny fampianarany, ny anarany tiany hoentina. Andraindray lasa hoe raha tsy raha mpiandry ihany no namoaka ny démonie anay tsy afaka. Zany ndraindray lasa lazain'ny olona. Hoe tao amin'ny mpiandry ranony, lasa zany no resahana zao hoe tao ry amin'ny mpiandry ihany. De so de fa lasa mpiandry Jodasy na mpitaribato vilam-bava. Nitondrony ny vava ny hafa, ny ataony ny tanany hafa. Any amin'ny fanaovana ny varavara-pasana sy ny sisy reny, fisatonana vato be reny no ahitana zany. Ilay mpitaribato mitsangana eo ambonin'ilay vato tarehan'ny olona rehetra. Ka ny olona mandrivotra, izy mibaiko. Indraindray ny lalana ny zavatra soritany olona hafa. Ka zay no mahatonga hoe neny Kristy tsy izany. Fa neny Kristy toy hoe tsy izaho va no nifidy anareo, zany nataon'ny Kristy. Nefa ny ray anankareo aza, ny anankiray aminareo aza de devoly. Tena nifidian'ny Kristy tokoa tsika. Fa rehefa miala ao amin'le fiombonanaina amin'ny Kristy tsika dia mivadika tahaka ny Jodasy Iskariota koa. Ka tandremo zany ny firaisana amin'ny Kristy mpiandry. Fa ny firaisana amin'ny Kristy zany a tsy kilalao ty fa fanasy aina. Any lazay lo mijona toko 4:20. Fanasy aina. Ka zay rehetra tian'ny Kristy omena aina, satria Kristy no maty sy ny soloeloka, de i Kristy no ifikirana sy famatorana. Ny firaisana amin'ny Kristy zany de tsy maintsy miteraka voa. Rehefa miray amin'ny Kristy tsika de tsy maintsy miteraka voa. Ao amin'ny Jona toko 5:20 miverimberina hoe mamoa hamoaza anareo be. Ny vokatra lehibe indrindra dia tsy maintsy hita ateraky ny firaisana amin'ny Kristy ny fahatongavana olom-baovao. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao reo. Azafady. De zany asan'Andriamanitra zany. Riavako any tena zava-dehibe indrindra. Efa lasa ny zavatra taloha. Lasa fa tsy hoe niena. Tsisy trony. Ary zay ny tena olana rehefa nifanena tamin'ny Jesosy lay vehivavy, azo tanana ny jangajanga, ka niala ny zokonjokony, zanondrandrany sy ny sisa, nanontaniany Jesosy hoe tsy nisy nanameloka anao va? Tsisy. De ho Jesosy hoe za koa tsy manameloka anao. Nefa am'izao sisy zao aza manota intsony. Zany nafaran'i Jesosy.
Ary io koa ny fiainan'ny mpiandry. Ny mpiandry dia olona tahaka ny olona rehetra ihany, olona nanota, mpanota, tsy mendrika. Fa rehefa nandray an'i Jesosy izy dia narino ny mahampanota, fa tonga olon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy izy. Tsy tamana ao anatin'ny mpiandry intsony ny fahotana, tsy tamana ao anatin'ny mpiandry intsony ny fahotana. Izay rehetra mitoetra ao amin'ny Kristy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala ny Kristy. Tany lazain'ny Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Ka ny firaisana ao amin'ny Kristy no hany amoazana ny vo andrasan'ny Kristy. Ny firaisana amin'ny Kristy no hany ahafahana mamoa vo andrasan'ny Kristy. Ny vo andrasan'ny Kristy dia vo vokatry ny firaisana marina aminy. Matthieu 7, Matthieu toko 7 andininy 2:20 dia mampieritreritra fatratra an'i Jesosy. Maro no anao amin'izany andro zany hoe tompoko, tompoko, tsy efa namoaka anao ve zahay? Tsy efa nitoro teny tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay? Ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Any nataon'ny tompo, ilay tompo tsara marina amin'izay fotoana izay. Tsy taredretra mihitsy izy, ka mahatonga azy miteny hoe rehefa manohitra ny tenin'Andriamanitra ny olona, tonga eo amin'ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra ny olona, tonga eo amin'ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra ny mpiandry, ka manamarina ny tenany dia taridio tsara. Fa io fanoherana io dia tahaka ny fanoherana vato mikodidia avy eny an-tendrombohitra. Zay anjerany dia toro sy mongo tanteraka. Ary dia tsika raha teto Antananarivo zany dia tsisy ampianarana zany intsony. Fa nisy tokoa zany fahitana vato ny kodidia zany ka namodika hatramin'ny taolana, hatramin'ny nofony izay ny anjerany. Toro sy mongo ka mampitandrina anao Andriamanitra eto. Tsy manana firaisana marina amin'ny Kristy dia afaka olona tsy manana firaisana amin'ny Kristy ary afaka mamoaka démonie. Tena afaka mamoaka démonie tokoa ry havako. Na tsy manana firaisana marina amin'ny Kristy ary. Mety havita zavatra be koa fa agakany olona tsy miray amin'ny Kristy. Ary hitantsika zany ao amin'ireo endrika isehony ato anatin'ny fiangonana, ao ireo olona ampiasain'ny franc-maçon, ao ireo olona ampiasain'ny sehatra any amin'ny fanomponin-drazana isan-karazana. Dia toa mahavita zavatra ihany zareo. Ary fantatritsika eto Antananarivo, fantatritsika manerana Madagasikara reny karazan'olona ireny. Fa ireny olona ireny lazain'i Jesosy hoe mpanao meloka, ary ny olona manaraka an'ireny, mpiandro manaraka an'ireny, ireny nataon'i Jesosy hoe mpanao meloka. Ary zany nitsaran'i Jesosy azy. Dia ho tahaka ny tohatra izany le mpiandry. Hitanareo tamin'ny andron'ny raha-fiakarana, tamin'ny famadihana tamin'ny andron'ny martiora, raha-fiakarana dia nitoro filazantsara tamin'ny rahasalama. Fa izy dia tohatra ihany, niakaran'ny olona rehetrarehetra ao amin'ny Kristy, fa izy tsy tongany. Ka tandremo sao lasa mpiandry tohatra. Ka hiteny rehefa faniriana any hoe tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao ve zahay? Dia nilavon'ny tompo hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Ho an'ny fanontaniana tsy tokony ho anaovan'ny mpiandry tsiraray an-kampo na famakalam-perina oviana dia hoe marina ve ny firaisako amin'ny Kristy? Marina ve ny firaisako amin'ny Kristy? Ary tsy tokony ho tafandro mandry izy mandra-pahitany valiny mazava sy azo antoka amin'izany fanontaniana izany. Fa mpiandry mihitsy ke no afaka miteny an'le valo teny teo hoe tsy efa namoaka démonie ve zay? Mpiandry mihitsy no afaka miteny an'izany. Fa tandremo le valo tenin'ny tompo hoe mpanao meloka. Ny kitro faharoa dia resantsika hoe ny fivelomana amin'ny tenin'ny Kristy.
ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, mitoetra ao anatinareo ny teniko. Zao ny tenin'i Jesosy hoe ny fiainam-panahan'mpiany dia tsy maintsy miorina amin'ny fivelomana ao amin'ny tenin'ny Kristy araka n'izay ambarany. Ka ny tenin'Andriamanitra mitoetra no ilainy. Tenin'Andriamanitra zay mitoetra, tenin'Andriamanitra zay monina. Matetika io iraitsika hoe tsy aloka fa hery monina hiasa, hery monina hiasa. Ka io hery monina io dia misy zavatra maro. Le fanahy mihitsy nitondra Jesosy hoe ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy. Matio 5:20. Devoly zany hoe mpiapanga, mpanendrikendrika. Zava-mahagaga atsika zany hoe i Jesosy entin'ny fanahy masina halainy devoly fanahy. Ilay mpiapanga sy mpanendrikendrika dia nandeha soa tsara. Nentin' zany Jesosy dia nentin'ilay mpanendrikendrika tonga nandeha Jesosy. Lalana tsy tiatsika na le zany. Ary matetika na mitoro teny ary tsika tsy mety mitoro en'io. Fa mamaika atsika dia ny Matio 4:4. Inona Matio 4:4? Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra. Zay aloka ny vavan'Andriamanitra hoe ny fivelomana amin'ny tenin'ny Kristy, tenin'Andriamanitra mitoetra no ilainy. Tao amin'ny Tepoly 120 taona Jesosy dia nentin'ny ray aman-dreny nakany niakatra tany Jerosalema. Adiditra reo teny efa Jesosy efa nandeha 3 andro izy vao miverina nitady azy. Ary dia Jesosy dia nitoetra tao an-tranon'Andriamanitra, naharitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Raha hitanareo zany eo amin'ny filazantsaraka amin'ny Marka 12:20, Matio 12:20. Vitan'i Jesosy hatramin'ny niantona teo amin'ny hazo fijaliana, nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny tenin'Andriamanitra zay mandrafitra ny vavaka nataony aza dia milaza mazava an'izany hoe tamin'ny Jesosy nanolotra ny tenany. Le izy roalahy teo andeha ho any Emosy dia voalaza mihitsy hoe niverina nanambara ny tenin'Andriamanitra tamin'izy roalahy Jesosy. Tena feno ny tenin'Andriamanitra, feno ny soratra masina, fiainan'i Jesosy mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa firy amin'ny mpiandry, firy amintsika mpiandry ry havana, firy amintsika mpiray fitandremana, firy amintsika no tena mandinika soratra masina. Eto mamaky Baiboly tsika fa tsika tsy mandinika soratra masina. Toa tsy mieritreritra ny anao izany akory zany maro amintsika. Efa tsony fiaraha mandinika soratra masina firy mony toka. Isaina amin'ny ratsan-tanana ake zany olona tonga zany nefa iny tena fiainantsika. Ny zatra manaraka dia hoe ny tenin'Andriamanitra mamokatra ny tena ilaina, mamoa vo. Ny voaloboka ny aingan'ny fanoharan'i Jesosy dia zava-maniry. Ary tsy azo sarahana amin'ny fahavelomana miteraka vokatra. Ny tenin'Andriamanitra ao an-tsaina fotsiny. Satria ny anarana nandritry ny 4 na 5 taona ohatra nataonay pastera mianatra tenin'Andriamanitra isan'andro san'andro, mianatra 5 taona. Mety mihoatra an'izany. Tsy ilay tenin'Andriamanitra ao an-tsaina fotsiny tena ilainy, fa sarobidy no manana ny fahaizana mampahalalana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Saingy ny devoly koa mahay soratra masina. Fa voasoratra hoe ozy ny devoly isaky ny mihetsika. Devoly koa zany mahay soratra masina. Docteur théologie tsy mahay indrindra. Tsy mahay indrindra amin'ny devoly. Ary io ny fanandrinanao mpiandry. Olona manana docteur en théologie daholo. Zany demony zany tena manana an'izany. Ary mamilivily fisainana maro. Satria hitanareo fa rehefa manana ny doctorat ny olona dia hoe nanana fahaizana izy zay. Mahay soratra masina ka tsy zany fotsiny no atao ao anatin'ny ty atao antsika ty. Fa ny tenin'Andriamanitra iainana
zay mahatonga tsy hoe fanasy aina ny teny fanasy aina nomen'Andriamanitra fa tsy teolojia na teoria na dogmatika zany fotsiny mety fantarinao zany ianaranao zany fa ambaran'Andriamanitra mazava aminao hoe tenin'Andriamanitra haitsika dia mibaiko ka manoro atsika ohatra manome ohatra zao no lazay ny andraso ny ondrin'Andriamanitra zay eo aminareo mitandrina azy tsy antery fa amin'ny tsitrapo amin'ny zotom-panahy tsy de ny mpiandry indray no afana fo fotsiny amin'ny fotoana alohan'ny fanokanana azy fa rehefa voatokana ny akamo kamo mamonjy fivoriana kamo manao asa atson'ny olona andro tsy tonga atsona alina miala zigla satria alina so de voenjakany a so de misy mamono any a asaina mamonjy toby tam'le izy natokana iny any nakany amin'ny toby fa rehefa voatokana izy tsy makany tsony tsy manao asa antsony ny asa famokarana tena tokony ataony any tsy ataony satria ny asa famokarana tokony atao any a de fampasona ny fiainan'ilay olona rehetra sy lay olona manontolo alohan'ny fanokanana mahafana angeza ampiandry zany fa rehefa vita amin'ny fanokanana eo anao ratoby izy koa ny andiany ohatrany tena sarotra be makany amin'ny toby tenin'Andriamanitra vakina no ilaina alaina ny tenin'Andriamanitra vakina fananana ny tenin'Andriamanitra mitoetra sy monina ao anaty no ahafahana manatanteraka zany fa ao amin'le voatantara ao amin'ny reto liky reto hoe Jesosy fenon'ny fanamasina de niverina avy tany Jordana ary nentin'ny fanahy tany anefitra 7 andro izy ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilia inona ny tiany zany ambara nandroso Jesosy nentin'ny fanahy niveriny Jesosy nentin'ny fanahy zany hoe ny famaritana manambara tamintsika teo aloha dia milaza hoe tsy mihetsika ho azy ny olona mandeha araka ny fanahy fa ny fanahy masina hatrany no manetsika mandeha araka ny fanahy izy de io fanontaniana petraka hoe mandeha araka ny fanahy very ary ianao samy mandiny tena fa izany no ny anaratsika ny dikany hoe mandeha araka ny fanahy fa raha mpiandry isika mpanaradian'ny Kristy de mitondra ny anaran'ny Kristy andeha araka ny fandehanan'ny Kristy de zany tenin'Andriamanitra zany no iraritsika ho voaray tsara profo ny fivelomatsika amin'ny tenin'Andriamanitra de ny fananatsika soratra masina hasetry ny fakapana rehetra misy an'le boky ny soratra amin'ny pasteur James hoe olana 700 eo amin'ny fiainana andavanandro tsara ihany ny jerentsika an'ireny satria apetraka le olana de misy tenin'Andriamanitra mifanandrify amin'izay afahanao mandiny tena afahanao mikaroka bebe kokoa fa tsy 700 any akory ny olana mety hitranga eo amin'ny fiainatsika amin'ny ankapobeny fa misy zavatra be dehibe analikisa fa ny fomba nentin'i Jesosy nandresiny zay resaka fakapana rehetrarehetra de ny fiazonan'ny tenin'Andriamanitra ka namalino ny devoly hoe voasoratra hoe noho izany raha mpiandry tsy hianatra tsy hamaky teny raha mpiandry milaza fa tsy hamaky teny sy manoratra tsy tokony ho mpiandry mihitsy zany satria tsy ampy amidin'ny devoly fa mila mpiandry mahavaky teny sy manoratra zany natonga ndray Solambo tsy nanokana mihitsy nanokana tonga dajaray Solambo tsy nanokana ny olona tsy mamaky teny sy manoratra fa tsy maintsy mianatra mamaky teny mianatra manoratra mianatra marika zay rehetra teo mpiandry amin'ny vanim-potoana tsy misy atsika zao be da be ny milaza fa tsy mahay mamaky teny intsony ka masoko tsy mahita ka zany no atao alaolana isaky ny mandeha fa ilaina ny famakina ny tenin'Andriamanitra isan'andro tendro na ny kitro telo kitro fahatelo moa zay resantsika de ny fananana fiainam-bavaka fananana fiainam-bavaka
zao le teny hoe angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Hoy ny fahamaranan'i Jesosy an'ilay resaka vavaka zay nataony tao anatin'ilay teny ao amin'ny mason'ny fiainam-panahintsika mijerena zany. Fiainam-bavaka misy fepetra no ambary eto, ka ny fepetra voalohany de hoe firaisana amin'ny Kristy. Ny faharoa de hoe fivelomana ny tenin'ny Kristy. Rehefa feno reo fepetra reo de afaka hanana fiainam-bavaka ianao. Tsy manana fiainam-bavaka zany ianao rehefa tsy misy firaisana ao amin'ny Kristy sy fivelomana amin'ny tenin'ny Kristy. Ary de izany no nandiny atsika lava an'le resaka teo. Ka ny fiainam-bavaka de loharanom-pitahina no ambary eto. Loharanom-pitahina. Misy varavarana midanadana misokatra zany ny valim-bavaka. Nomena lalana isika angataka, angatao zay tianareo na inona. Nomena fahalalana mahatalanjona antsika zay tianareo. Zany lazain'ny tompo, tsy hoe voafetra hoe ty ihany fa zay tianareo. Nomena atoky, tsy mamitaky sika hoe ho tonga aminareo zany, tanteraka zany zavatra resahan'ny Kristy io. Alay-panahy matetika ny olona fa tsara loatra ka tsy mety ho marina na oviana. Zany lazain'ny olona ka olombelona tsy maintsy lena, zany foana no averimberin'ny olona. Zany hoe mpandainga zany le tompo amin'izy ireo. Ny teny hoe angatao zay tianareo na inona fa omeko anareo. Ary ny tompo raha mivavaka rao amin'le Jaona 7:17, toko 7:17 hoe ny teninao no fahamarinana. Le tompo miteny hoe ho tonga aminareo zany, isika indray miteny hoe aiza koa no ahatanteraka an'izany. Zany hoe tsy mino raha tsy hitatsika ny fahamarinany ty fampantenana manetriketrika omen'i Kristy ty. Io le teneniko teo tary aloha hoe chèque blanc, soraty eo zay ataonao fa tanterahan'Andriamanitra ny teniny, ary izy ihany mahay mahatanteraka ny teniny. Ary de izany no hitarihana antsika rehetra amin'ilay fiainam-bavaka. Ary ny farany de hoe fiainam-bavaka mitoetra no ambary eto. Fiainam-bavaka mitoetra zany hoe maharitra, misy fotoana ary firy amin'ny mpiandry mpiray fitandremana no mahavanona alom-bavaka na androm-bavaka ombana fivadikanina ampy ve ny indray mandeha na indroa isa-taona ohatra. Ny fiainam-bavaka matetika ary tokony hotsorona mihitsy hoe matetika na banga amin'ny fotoana anaovana mifampifanana samy hafa. Io zany tena hitako hoe tsy ampy lay fiainam-bavaka. Feno fampiofanana mipopoka fa ny mivavaka tena tsy ampy. Fa tena tokony hisy fotoana zany isaky ny manao fiofanana, fotoana tena ivavahan'le mpiandry rehetra tonga mifanao io. Hoe ivavaka tsika ho an'ny fiainana ny tokony, ivavaka ho an'ny fiainan'ny fitandremana tsirairay, ivavaka ho an'ny fiainan'ny tokantrano kristianina tsirairay. Tsy ataotsika zany na am-piangonana fa fampianarana mipopoka ka lasa olona be vava fa kely vavaka. Feno olona be vava fa kely vavaka, ary io ny tsy mampanoso mandrakarivo. Ilaina zany ny tena manatanteraka fanompoam-pivavahana, fanombohana, tontolo andro misy vavaka. Tsy vavaka sakafo kotsiny fa ao anatin'ilay fiofanana de tena misy vavaka mba hitombotsika. Atao fotoana bebe io fotoam-bavaka io isaky ny mianatra ny mpiandry, ahafahan'ny mpiandry tena mandiny tena sy manandra vavaka.
mba isy mihitsy isaky ny misy fifanana ny fotoam-bavaka ahafahana mivavaka ho amin'ny fanatanterahana izay ny ofanana, vavaka ho amin'ny fanatanterahana izay ny ofanana. Fa sao io no miteraka ny fahalemetsika. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izay nahafahana nanadiady sy nandinika ny amin'izany, ka mba ho tsaroantsika hoe ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony tsika ka ilangilana sy ampitambon'oleny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana, hahitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Dia ho lehibe mahazaka vetikaniny sika, araka ny tenin'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo hoe fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Asaina mandeha araka ny fanahy isika satria miatrikaty. Izany no valiteny mivantana ao amin'ny soratra masina hoe fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filanofo ianareo, fa nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazonareo manao izay zavatra tianareo. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ka dia misaotra azy tsika satria afaka nanao izay fampianarana azo antoka handehanantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay zay. Ka dia ny Tompo no ampahirantsika dia ho mpiandry hankalazan'Andriamanitra isika, ho mpiandry amin'ny toerana rehetra mesahan'ny Tompo atsika isika. Ho azy reo ny voninahitra ho antsika ny fiadanana. Amen.